Lioka toko 420. Jesosy nitsangana tamin'ny maty. Lioka toko 420 andininy voalohany ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Fa noho ny maraina koa tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nankany amin'ny fasana izy nitondra ny zava-manitra izay efa namboariny. Ary hitany fa indro ny vato efa voakidia niala tamin'ny fasana. Dia niditra izy nefa tsy nahita ny fatin'i Jesosy Tompo. Ary raha mbola very hevitra tamin'izany izy, indreo nisy roalahy niseho taminy nitafy fitafiana manelatrelatra. Ary noho natahotra izy ka niankohoka, dia hoy izy roalahy taminy, nahoana no ato amin'ny maty no hitadiavanareo ny velona? Tsy ato izy fa efa nitsangana. Tsarovy ny teny izay nataony taminareo fony izy mbola tany Galili, hoe ny zanak'olona tsy maintsy atolotra eo tanan'ny mpanota ka omboana amin'ny hazo fijaliana ary hitsangana amin'ny andro fahatelo. Dia natsiary ny teniny izy. Ary niverina niala tamin'ny fasana izy, dia nilaza izany rehetra izany tamin'ny 12 sy ny namany rehetra. Teo Maria Magdalena sy Joanna ary Maria renin'i Jakoba, ary ny vehivavy sasany izay naman'ireo koa dia nilaza izany tamin'ny apôstôly. Nefa nataony ho arirarira foana izany teny izany ka tsy ninony. Fa Petera nitsangana dia niazakazaka nankany amin'ny fasana, ary niondrika izy ka nahita ny lamba paty mipetraka amin'ny tokana. Dia lasa nody izy sady gaga noho ny zavatra izay tonga teo. Teny an-dalana nankany Emaosy. Lioka toko 420 andininy 7:70 ka hatramin'ny 5:30. Ary indreo nisy roalahy tamin'ireny nandeha tamin'izany andro izany hankany amin'ny vohitra atao hoe Emaosy, tokony ho 80 stadio raha any Jerosalema. Dia niresaka ny amin'izay zavatra rehetra nanjoy izy. Ary raha mbola niresaka sy niara-ny saina izy, dia nanatina Jesosy ka niaraka taminy. Nefa ny mason'ireo no azonina mba tsy hahafantarany azy. Ary hoy izy taminy, ahoana izao teny resahanareo etỳ am-pandehanana izao? Dia nijanona ireo sady nalahelo tarehy. Ary ny anankiray, izay atao hoe Kleopasy, namalaka nanao taminy hoe, ianao rery va no vahiny mitoetra ny Jerosalema tsy mba mahalala izay zavatra tonga tao tamin'izao andro izao? Fa hoy izy taminy, zavatra manahoana moa izany? Ary hoy izy roalahy taminy, ny amin'i Jesosy avy any Nazareta, mpaminany mahery tamin'ny asa sy ny teny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra, dia ny amina nolora ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanapaka eto amintsika azy, hanamelohany azy ho faty, sy ny nanomboany azy tamin'ny hazo fijaliana. Nefa nantenainay fa izy no ilay efa hanavitra ny Israely. Ary tsy izany ihany, fa androany no andro fahatelo hatr'izay nahatongavany izany. Nefa kosa ny vehivavy sasany izay namanay nahavery hevitra anay, fa tany amin'ny fasana maraina koa izy, ary raha tsy nahita ny faty izy, dia tonga ka nilaza fa efa nahita anjely niseho kosa, izay nilaza fa velona izy. Dia nandeha ny sasany izay nomba anay ka nankany amin'ny fasana, ary nahita araka izay nilazain'ny vehivavy, nefa izy tsy hitany. Ary hoy izy taminy, ry adala sy votsasaina ka tsy mino izay rehetra nilazain'ny mpaminany. Moa tsy tokony ho niaritra izany va Kristy ka hiditra any amin'ny voninahiny? Dia nanomboka hatramin'ny Mosesy sy ny mpaminany rehetra izy ka nanambara taminy ny hevitry ny teny milaza azy eo amin'ny soratra masina rehetra. Ary efa mbita eo akaiky ny vohitra izay efa halehan'izy roalahy izy, ary Jesosy toa nanao handeha lavitra kokoa. Fa ireo nanery azy ka nanao hoe, mitoera aty aminay, fa efa ho arivo izao ka lasa ndavitra ny andro. Dia niditra hitoetra tao aminy izy. Ary raha niara-nipetraka ny hinana teo aminy izy, dia nandray ny mofo ka nisotra, dia namaky sy nanolotra azy. Dia nahiratra ny mason'ireo ka nahalala azy.
fa izy kosa dia tonga tsy hitany. Dia niresaka hoe izy, tsy nangorakoraka va ny fotsika raha niresaka tamintsika teny an-dalana izy ka namoaka ny hevitry ny soratra masina tamintsika. Dia niainga tamin'izany oro izany izy ireo lahy ka niverina nakany Jerosalema ary nahita ny 140 mba amin'izay nomba azy tafangona teo sady nilaza hoe efa nitsangana marina tokoa ny tompo ka efa niseho tamin'ny Simona. Ary ireo kosa dia nilaza izay efa niseho teny an-dalana sy ny nahafantarany azy tamin'ny namakinany mofo. Jesosy tonga teo afovoan'ny mpianany. Lioka 7:20, 19:17 ka hatramin'ny 27:20. Ary raha mbola nilaza zany izy, Jesosy dia nitsangana teo afovoany ka nanao taminy hoe fiadanana ho anareo. Dia taitra sady raiky tahotra izy satria nataony fanahita matotoa izy. Nefa hoy Jesosy taminy, nahoana ny taitra ianareo ary nahoana ny mianahana ny fonareo? Izaho ny tanako sy ny tongotro fa izaho no izy. Tsapao aho, ka jereo, fa ny matotoa tsy mba manana nofo sy taolana tahaka izao ahitanareo azy ao. Ary rehefa niteny izany izy, dia nasehony azy ny tanany sy ny tongony. Ary raha mbola tsy nino ihany izy ireo no niafaliana sady mbola talanjona, dia hoy Jesosy taminy, manan-kanina ty va ianareo? Ary dia nomeny tapaky ny hazan-drano voatono izy, ary izy nandray dia nihinana teo anatrehany. Iraka vaovao nomena ireo 140 Lioka 7:20, 19:17 ka hatramin'ny 27:20. Dia hoy izy taminy, izao ny teniko izay nilazaiko taminareo fony mbola tao aminareo aho, fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanratana teo amin'ny lalànan'i Mosesy sy ny mpaminany ary ny salamo. Dia nanokatra ny sain'ireo izy hahalala ny soratra masina. Ary hoy izy taminy, izany ny voasoratra fa Kristy hiaritra ka hitsangana maty amin'ny andro fahatelo, ary mba hotoriana amin'ny anarany ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra manomboka eto Jerosalema. Ary ianareo no vavolombelon'izany. Ary indro izaho mampitondra ny teny fikasany raika ho anareo, fa mitoery eto an-tanàna mandra-panafy anareo hery avy any amin'ny avo. Ny fiakarana. Jesosy nakarina ho any an-danitra. Lioka 4:20, 19:10 ka hatramin'ny 27:10. Ary Jesosy nitondra azy hatrany Betania, dia nanandratra ny tanany ka nitsodrano azy. Ary raha mbola nitsodrano azy izy, dia nisaraka taminy ka nakarina ho any an-danitra. Ary izy ireo nitsaoka azy, dia niverina ho any Jerosalema sady faly indrindra. Ary teo an-kianjan'ny tempoly isan'andro izy nankalaza an'Andriamanitra.